Araba topoko lafinaritra topoko vavy falitafaraka aminao zay amity takarivan'ny larobia fa 7 ny volana jolay 17 arivo ity ary ao anatin'izany ihany koa no anasananao anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma-TV niteraka ao fanehoan-kevitra maro moa zany ny fametram-pialana nataon'ny ministra ny vola sy ny teti-bola teo aloha iny dia nisy ny fanehoan-kevitra voangona tamin'ity takariva ity ary hoentina amintsika zay ny sehatry ny fampananana asa eto Madagasikara izay olana trano ho an'ny tanora dia misy ihany koa ny etsika amin'ny fanandrefy amin'izay izay tanterahana atoato ho atombotsika avy hatrany ny fampalalam-baovao nitondra ny fahitany ny fivoahan'ny vola vaovao sy ny fametram-pialana Andriamatoa Gervais Rakotoarimanana izay ministra ny vola sy ny teti-bola teo aloha ny pahy toe-karena Hermanana Razafimahefy notsindriny ity mpikambana ao anatin'ny antoko mapara ity fa sarotra ny fifandraisana eo amin'ny samy mpikambana anatin'ny gouvernemanta toy izao izay fanazavana izay. Lojika hoy Hermanana Razafimahefy pahy toe-karena no sady mpikambana ao anatin'ny mapara ny fametram-pialana Gervais Rakotoarimanana raha ny fahasarotra olona mahitsy ny miara-miasa amin'ny gouvernement izao. Fahafantarako ny Andriamatoa Gervais Rakotoarimanana dia olo marina, olona mahitsy ary azo lazaina hoe mahafantatra tsara ny asany, indrindra moa fa ny resaka hoe ara-bola zany na ny resaka hoe finance zany. Ka tsy mahagaga mihitsy ny fametram-pialana satria ahoana moa na fa miara-miasa amina gouvernemanta izay tena malaza mihitsy amin'ny resaka fanidodonam-bolam-panjakana. Raha tsy resaka afa-tsy reny hoe raharahany Claudine Razay mamonjy reny tsika ka dia mazava zany ny fialana iny ary zay moa zany dia hoe mifelicité hoe makasitraka mihitsy mba misy olona mba mijoro ohatran'ireny ihany eto amin'ny tany sy ny firenena ary mbola tsy lany olomanga Madagasikara ny dikan'izay. Nanao hevitra mikasika ny vola vaovao izay nanomboka ny ampiasaina ny 17 jolay lasa teo ihany koa i Hermanana Razafimahefy nambarany fa miteraka fiakaran'ny vidim-piainana ary mampirongatra ny vola sandoka ny famoahana vola vaventy roa alina ariary. Rehefa mivoaka ny vola atao hoe roa alina zany dia mazava ho azy fa miena ny lanjan'ny vola ray alina ny 5,000 sy ny arivo zany manjary tsisy lanjany intsony ireo. Zany hoe ny arivo zany dia hitovitovy amin'ny arizato amin'izao fotoana izao amin'ny eo amin'ny sainy ny vahoaka izay mikirakira n'ireny vola ireny. Zany hoe hiteraka fisolotan'ny vidim-piainana tsisy ohatr' zany io fanovanany vola io ary tsy fotoana tokony hanaovana an'izany zao araka ny hevitray. Fa roa manarakaraka an'izany ny fanaovana hoe grobiena ny vola be ohatran'ireny dia moramora amin'izao fotoana izao amin'ny inona moa zany amin'ny photocopie izay efa tena avo lenta amin'izao fotoana izao moramora zany manao vola sandoka. Tsika zao dia mahafantatra fa ny Europa ny 500 €, any Frantsa zao 500 € tsisy mampiasa an'izany. Raha mitondra 500 € ianao dia vandravandran'ny mpivarotra fotsiny. Arak'izany matahotra ny sina fiatraika ratsy ary mametraka ayay amin'ny fampiasana ny vola vaovao roa alina ariary ny pahy toe-karena Hermanana Razafimahefy.